nisaraka taminy a de fiainako mihitsy anie izy iny fa mba ho fiainanao mihitsy anie Jesosy. Mbola fifaliana indray miaraka aminao anatin'ity fandaharana Universa ity. Gaël Ramila no miaraka aminao ity ankehitriny ity. Ny zavatra mahafinaritra dia izao, ohatran'ny mondial koa ity Universa misy surprise foana e. Ka amin'ity androany ity tsika dia manana vahiny manokana, tsy izy zany fa i Fensoarlanto sy Mamtina Andriatsifirantsoa. Zava-dehibe ny fahatongavanareo amin'ny Universa, mino aho fa ifampizara zavatra mamy indray isika satria ny Universa moa dia natao mba ifampizarana ny zavatra lehibe sy zavatsoa avy ao anatin'ny soratra masina izay iainanao ary izay indrindra no resantsika amin'ity androany ity. Tonga soa nareo anatin'ny fandaharana. Amin'ity androany ity tsika dia somary iresaka tantara manokana toy an'lefa tamin'ny heriny ihany. Dia tsy inona izany fa ny eo amin'ny Jaona 4:40. Io Jaona 4:40 no resantsika lesona dia somary nampitondraiky lohateny izy io hoe aza malahelo ny fonareo. Ohatran'ny zavatra mampieritreritra ihany satria ity Jaona 4:40 ity dia efa ela no nosoratana tamin'ny andron'i Jesosy. Ary ny andininy voalohany dia efa milaza an'izay mihitsy hoe aza malahelo ny fonareo. Fa amin'ity androany ity dia mino aho fa hiaraka aminay ianao mba amelabelatra an'izay. Ny fantahina mety hipetraka dia hoe fa maninona moa zao vanim-potoana taonjato 120 zao dia mbola misy foana ny olona malahelo, mbola misy foana ny tanora marahelo, mbola misy foana ny tanora matahotra, mbola misy foana ny olona matahotra tsy aomby, matahotra sao dia tsy ahazo vady, matahotra sao dia tsy afa-panadinana. Fa ao amin'ny Jaona 4:40 dia misy fampiononana izay nomeny Jesosy. Mialoha niresantsika zay fampiononana izay nefa satria eto nareo ifampiresaka mahakasika an'izay dia somary resaka kely tsika mahakasika an'ity tontolon'ny tantara ao amin'ny Jaona 4:40 ity. Satria ny lohatenin'izy io dia hoe ny nampiononan'i Jesosy ny fon'ny mpianatra. Tamin'ny heriny dia efa niresaka hoe Jesosy ange efa andeha ho faty. Ohatran'ny hoe olona andeha hisofrira, olona andeha hijaly dia izy indray mampionona. Ohatran'ny zavatra hafahafa zany ity Jaona 4:40 ity. Ary izay mahatonga antsika hoe aleo aloha somary alalinina kely. Misy idirako ve? Misy idiranao. Inona ny azontsika resahana mahakasika an'izay ny tontolon'ny tantara? Misy zavatra azontsika resahana ve mahakasika an'izay? Eto nareo ifampizara mahakasika an'izay. Raha resahana amin'ny ambangovangony le Jaona 4:40 dia tantara mahafinaritra aloha izy io satria Jesosy miresaka amin'ny mpianatra. Misy dinidinika atao zany amin'le izy. Le dinidinika atao eto zany dia tsy inona fa ny fanaovam-beloman'i Jesosy. Fanaovan'i Jesosy veloma. Fanaovana veloma fa izy zavatra hitranga. Izay indrindra. Nanao veloma zany Jesosy. Rehefa anao veloma Jesosy dia ohatran'ireny hoe olona andeha lavitra ireny dia mametrapetraka hafatra. Nalaminy daholo ny zavatra rehetra rehefa andeha izy. Ary tsy hoe andeha fotsiny izy fa ny antony andehanany dia zavatra ho mahasoa ireto mpianatra ireto zany. Satria hozy izy ao amin'ny andininy voalohany andinga hojerentsika ao amin'ny Jaona 4:40 andininy voalohany hoe aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa koa. Raha jerena zany io andalan-teny io dia teny fampiononana ireto mpianatra ireto zany izy io satria hisaraka amin'izy ireo Jesosy dia nampahery an'ilay mpianatra zany izy aloha voalohany indrindra hoe aza malahelo ny fonareo. Dia eo amin'ny andininy faharoa indray toizantsika ihany le tantara. Eo amin'ny andininy faharoa indray dia hoe ao an-trano raiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo. Eto indray zany Jesosy milaza ny anton-diany izy. Le andehanany. Hoe andeha anamboatra fitoerana ho anareo. Ary zavatra mahasoa ireto mpianatra reto zany le andehanan'i Jesosy. Ary toizantsika indray ao amin'ny andininy fahatelo hoe ary raha andeha anamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray
ka andray anareo ho any amiko ary izay itoerako a no itoeranareo koa. Tsy vitany hoe andeha fotsiny zany Jesosy na hoe andeha hanamboatra fitoerana fotsiny Jesosy, fa raha andeha hanamboatra fitoerana fotsiny Jesosy a de mbola iverina izy a haka ny mpianatra indray. Eto manko zao satria tsika miresaka an'le hoe nampiononan Jesosy amin'ny mpianatra de niresaka tsika an'le hoe hisy fahafatesana ho atrehany eo aloha. De am'izay izy ilaza an'ilay hafatesana zay nefa de izy indray le mampahery aza malahelo fa zao anie ohatrany tena am'izay resama am'tina zay hoe tena nisy fampiononana aza malahelo ary misy mission nametrapetraka mihitsy izy. Eritreto zany hoe olona ho faty zany a de mametrapetraka mihitsy anao hoe zany ho faty fa raha maty a de ty nefa misy olona nefa tsy manao an'zany satria mety ho tampoka ilay fahafatesana tsy nampozina de le olona velona no ampaherezana fa satria vokatra ilay fahoriana zay mahazo anazy. Eto nefa zavatra hitantsika de le hoe Jesosy zay andeha hijaly mihitsy no mampahery. De tena misy lesona be zany ho an'ny tanora satria ho anahy manokana zany misy lesona be hoe tokony ho fiainana mihitsy zany le hoe ianao na de mijaly ara de mety eza foana mpampahery ny hafa. Araka le nresanao teo hoe ao anatin'izay fampaherezanao zay asehoy mihitsy le hoe misy mission na de raisy ohatran'ny mission le fijaliana. Satria fomba fijery manko zao zavatra hitako eto ao anatin'izay tantara zay le nresanao teo hoe nisy fomba fijerin Jesosy teto andeha hijaly izy fa io fijaliana io nefany le point positif ao ambadiky le izy no jerevany de misy an'izay le hoe fomba fijery nananan'i Jesosy zay ohatrany teteny be feno soa. Ao anatin'izay le hoe le izy mety malahelo zao ohatrany mpianatra rehefa nilazainy amin'io tantara niresana teo malahelo ny mpianatra ilazany Jesosy izy hoe andeha izy de nefa anatin'izay le misy hoe fampiononana mahasoa azy ireo zavatra nialan'i Jesosy teto an-tany fa ho antsika zao olombelona rehefa ohatra hoe misy maty ny olona akaiky atsika ndray tsika ohatra hoe tsisy hoe le olona miresaka amintsika mampahery atsika hoe andeha ohatr'izao ndray tsika mety tsy hanana fanantenana am'le olona fa ty Jesosy mandeha manome fampanantenana ho an'ny mpianatra izy mahasoa azy ny zavatra ialany de tena hoe hery lehibe ho amin'ny mpianatra le izy hoe andeha izy fantatro ny zavatra andehanany hoe andeha amboatra fitoerana ho anay. Tena mahafinaritra zany raha za manokana teo amin'ny toeran'ny mpianatra aloha hoe faly ihany faly fa de ho faty le faly izy fa nametrapetraka faly fa nametrapetraka izy azoko antoka tsara le andehanany hoe zavatra mahasoa anazy andeha zany anao de nametraka vatsy hoe ety zany ny ataonao any io mandram-piverenako satria zay manko sany eo hoe zany raha mandeha de mbola iveriny de azo antoka tsara mihitsy zava-dehibe zay ohatran'ny tsapako be le hoe fifaliana ao anatin'ny feno soa zay le hoe raha faly ara teo amin'ny toeran'le mpianatra hoe Jesosy na de andeha aza na de ho faty aza de mbola nametraka hoe misy an'izao nge ao ambadiky ty zavatra ty ka zava-dehibe zany ty arak'izay resantsika zay satria tsika moa zany mandray lesona foana ao anatin'izay le hoe lay teniny Jesosy voalohany fahoriana le hatrehana aza malahelo ny fonareo fa inona ny tokony atao mino an'Andriamanitra ary minoa de anisan'ny zay le natonga nanapiditra teo le hoe zao vanim-potoana misy atsika zao ne tena be dehibe ny alahelo de zava-dehibe zany ao anatin'izay ilay ty teniny Jesosy ty ho atsika tanora mihitsy hoe aza malahelo satria inona nanaratsika ny alahelontsika raha am'izao vanim-potoana zao be dehibe eo ny réseaux sociaux eo ny hoe mitady vola be de rehefa mahazo vola de tsy malahelo misy koa le hoe rehefa mahazo vady de tsy malahelo satria de ohatran'izay de lasa indraindray zany misy zavatra iankinan'ilay alahelontsika tadidiko eo ampirasana zany tsika de misy hirana anankiray zay delphin moa le izy hoe azafady mba janony aminakay le saritsika ro mba afahana tsy malahelo zany manala an'ilay alahelo de zava-dehibe zany zay amintsika hoe
lay tenin Jesosy aza malahelo, fahorinan'lay aza malahelo minoa ay. Eo amin'ny tantara ihany ohatra misy mpianatra zay resahana ato zay tiako hoe satria ohatra ny nanamarika eo amin'ny andininy fahadimy hoe Tomasy tsy fantatra izay alehanay ka ataonay ahoana moa no fahafantatra ny lalana. Ahoana ahita anatin'ity discussion zay nataon'i Jesosy ny mpianatra ity kay Jesosy samy manazava hoe aza malahelo fa za tsy maintsy andeha manao an'izao. De tonga de nitsangana i Tomasy izay mpianatra Jesosy tsy fantatra izay alehanao. Ina ny azontsika ambara mahakasika an'ireto mpianatra reto raha ity tantara ity nijerentsika. Raha ny fahitako an'ny Tomasy indray teto zany de nisalasala izy. Nanana hita teny aminy zany ny fisalasalana satria hozy izy hoe tompoko tsy fantatsay izay alehanao ka ataonao ahoana no fafantatra ny lalana. De namaly azy moa Jesosy eo amin'ny andininy fahenina hoe hoy Jesosy taminy izao ny lalana sy famarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Tonga zany de mivaliany Jesosy le fisalasalany i Tomasy teto. Tomasy milaza fa tsy mahita lalana. De Jesosy niteny hoe izao ny lalana sy famarinana ary fiainana. Amin'izao vaninandro iainantsika izao ihany koa de maro ireo olona misalasala. Ohatra fotsiny hoe ho antsika mpianatra, tsika zao moa mpianatra daholo ny eto. Misalasala tsika hoe vao afaka baka de tetezina daholo ireo salon des étudiants rehetra hoe inona filera mety ataoko. Ndraindray efa tonga any amin'ny 3e année vao de tena tsy tokony tiranga nga ny filera nataoko fa 10 filera. De eto zany Jesosy de efa mamaly an'izay fanontaniana izay koa hoe izy no lalana sy famarinana ary fiainana. Raha makeo amin' Jesosy zany tsika de izy no manoro izay lalana tokony alehantsika hoe eto zany ianao ry zanako tokony hangataka vavaka amin'Andriamanitra zany sika hoe atoroy anay Jesosy ny lalana tokony atao rehefa afaka baka izay. Ohatran'ny tiako be zay hevitra zay eo amin'le hoe Jesosy i Tomasy manko teto le fisalasalana zany de mitady mihitsy hoe aiza le destination, aiza le andehananao, ahoana moa ny ahafantarany ny lalana izy raha tsy fantatra hoe ity le destination. Ohatrany hoe teteny zany izy hoe raha am'izao vanim-potoana zao zany ahoana moa ny ampasuranao hoe ho ingénieur. Misalasala zany izy am'le destination raha tsy mahafantatra mihitsy hoe za mila tafiditra tena hoe tafiditra première année am'izao mihitsy zay vao sura hoe ho lasa ingénieur marina, tafiditra 5e année mihitsy, tafiditra eo am'le orinasa mihitsy zay vao sura hoe ho velona. Azontsika le fisalasalana zay teto amin'ny Tomasy. De eo misy nefa le nitenen'i Jesosy hoe Jesosy tsy nanome karta fa Jesosy tena ohatran'ny laza zany hoe za nge eo za le lalana. Le présence zany ohatran'ny nataony tsapan'le mpianatra hoe rehefa eo de azo antoka zany. De zay le mahatonga anao hoe ohatran'ny tiako be le filazany mamidina anazy teo hoe Jesosy tsy naneho direct hoe ity le destination andehananao hoe enao ne de tonga de ho lasa ingénieur ianao fa ny zavatra nitadiavina eto za lalana fa matokisana apetrao amiko fotsiny le fanahinao de tonga any am'le destination ianao. Fa rehefa tafiditra tao am'le lalana ianao de tsy maintsy tonga any am'lay any am'le tiana tongavana. Ka ohatra izany ihany koa zao ohatra hoe mangataka vady amin'Andriamanitra ohatra. De tsy hoe efa ao anatin'le tokantrano anao vao hoe tena ty zany le lalana ve? Fa tokony de ny voalohany ianao zany de efa mangataka vavaka amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mba omeo anahy le vady sahaza ho anahy. De mangataka an'Andriamanitra mba ho présent ao am'le satria izy mihitsy le lalana andehananao. Mino fa ho tonga am'izany nareo. Amen. Nisy mpianatra anankiroa manko niresahana tato. Teo manko tsika niresaka ny Tomasy fa misy ihany koa nefa ny Filipo zay nisy voaresaka tao. Mpianatra Jesosy ry zareo fa eo amin'ny andininy fahafiry moa nisy an'i Filipo tato. Andininy fahavalo Filipo.
tompoko asehoy anay ny ray de ho ampy anay. Inona raha zambara mahakasika ny Philippe Fersoe eto satria Philippe zany ohatrany mpianatra Jesosy reto, Jesosy manazava an'le hoe Jesosy anefa nametrapetraka de mbola be question am'le zavatra efa mipetrapetraka. Eto izy ohatrany hoe mitady pirofo mazava ohatrany hoe arak'le fiteny hoe tsy mino maty raha tsy avy mandevona. Asehoy anay ozy izy ny ray. Ohatrany hoe mila toky tena hoe mivantana mihitsy izy zany fa tsy inono fotsiny ngamba n'le izy hoe misy an'izany ray zany sa hoe ahoana fa tsy nanana finoana Philippe teto. De nivaliany Jesosy nefa izy hoe izay Elizay no efa nitoerako teto aminareo ka mbola tsy fantatrao ihany va aho ry Philippe. Izay nahita ahy de nahita ny ray. Ka ahoana nanaovanareo hoe asehoy anay ny ray. Tonga de nivaliany Jesosy mivantana izy zany hoe olona ray ihany ange izy sy ny ray. Raha hoe niaraka tamin'i Jesosy izy zany hatramin'izay tokony hoe efa nahita ny ray izy. De zay tokony hoe pirofo nomena ho an'ny Philippe zany hoe tena zavatra marina le izy Jesosy ihany ny ray, tokony tsy hanana fisalasalana izy. Satria efa hitany ny fiainan'i Jesosy, niaraka tamin'i Jesosy izy hatramin'izay, nahita ny zavatra rehetrarehetra niainana hoe zao nge nataon'i Jesosy ohatr'izao anankiray ihany ry zareo. Tokony tsy hanana fisalasalana tsony ianao fa efa za ihany le izy de donc misy zany le izy fa tsy tokony hisalasala izy. Eto mihitsy manko zao le sary misy le hoe asehoy anay le araka ny teny Jesosy zay misy le hoe mitady pirofo. I Philippe ndraindray manko zany zao raha ka misy am'izao vanim-potoana zao mandeha mivavaka fa za koa nefa mitady pirofo. Ohatrany hoe tsy ampy zany le fiarahana amin'Andriamanitra fa anao zany mitady pirofo hoe ataovy an'izao mihitsy Andriamanitra zay aho voasura hoe tena atao am'le lalana ane za io. Tena hoe ataovy an'izao mihitsy. De indraindray eto nefa zany Jesosy tena nampianatra mihitsy le resantsika teo tamin'ny Tomasy le hoe izy tsy niteny hoe ty le destination fa naneho fotsiny an'le présence ny hoe rehefa ato fanatrehako ianao de iny le lalana. Eto ndray Philippe tena hoe omeo pirofo mihitsy eo am'izay le présence anao zay. De eo koa nefa le zavatra misy am'ngely le zavatra atrehako le zavatra atrehanao am'le zavatra atrehan'ny tanora hoe tena mitady zavatra mihitsy sika, mitady zavatra mihitsy hoe mba tena ahita zavatra. De nefa ny tena zava-dehibe le nitenen'ny Fersoe teo le hoe mba ahafahanao mahafantatra an'Andriamanitra de jerevo le fiainan'i Jesosy. Zay manko le zavatra nisy teto teo. Tena mazava be zay fanambarana zay le hoe misy fiarahana ataonao isan'andro. De ino no ahitanao hoe aika zao io Andriamanitra io, aika zao io Andriamanitra io. Fa ndraindray tsika zany mieritreritra hoe le zavatra atrehantsika andavanandro ke tsy fianarantsika an'Andriamanitra, mbola mitaditsika hoe aiza moa zany le Andriamanitra nampisaraka ny ranomasina mena nefa ianao raha sika voadona amin'ny moto fa tsy voadona. De ohatran'izay zany izy hoe Andriamanitra mampianatra antsika amin'ny fiainana andavanandro. Rehefa nahita ny fiarovana iny ianao de efa mahita hoe aika iaho ny ray. De tiako be zay fanazavana Fersoe zay tena ahatsapana an'le hoe le zavatra atrehantsika nge de efa mampianatra antsika hoe ao Andriamanitra. Satria tena le fiainantsika tanora zany hoe za raha tena raha tsy le nitenenao teo mihitsy tsy mino maty raha tsy avy mandevona. De nefa zay le niresan'i Jesosy voalohany aza malahelo fa mino. Tena mahafinaritra tsy hijoana toko 4:10 ty. Arak'izany mihitsy hoe na de fahoriana raha le zavatra ho atrehana de misy ohatrany hoe fampiononana ary tena fampiononana ho anahy, fampiononana ho atsika le izy. Misy zavatra ohatrany hoe miverina kely aminahy zany teo am'le hoe za nanamboatra fitoerana ho anareo. Le hoe niresahany mamitena teo manko le hoe Jesosy rehefa nandeha de nilaza an'le destination mihitsy za nge andeha ho aria de hanao an'izao de mba mionona kokoa zany le olona ialana rehefa fantatra hoe nakarina izy. Anisan'ny mahatonga na ohatrany hoe mitafaverina amin'iny de le fahatsapana an'le hoe am'izao vanim-potoana zao inona moa mahatonga antsika le hoe malahelo matahotra satria tsika te hanan-javatra, te hanao zavatra
eto amin'ity tany ity. Eo le hoe teo mpanam-bola, te hanao trano, te hanana tomobila, teo mpanan-karena, de lasa misy tahotra. Kanefa eto tsika miazakazaka hanao zavatra eto ambonin'ny tany, ay Jesosy efa manamboatra trano anao any an-danitra. De miverina le hoe aza malahelo. Tena tsara ty Jaona toko 7:20 ty. Eo ndray anao fotrany hitako te hiteny sady ndray anao am'zany ohatra zay niraisiko zany fa tonga de anao ndray ny fitenenana ao am'tiny. Ie. Raha nandeha izy zany tsy hoe ohatran'ny olona tezitra hoe andeha lasa tsy nanao veloma izy namany tezitra. Zay le fomba fitentsika malagasy. Fa raha nandeha zany izy de teny feno fanantenana zany no nataon'i Jesosy napetrapetrany tam'reto mpianatra ireto. Ary raha andeha ozy izy de tsy hoe andeha lavitra be de tsy ho akaikitsika. Eny e, zany olona mandeha zany moa mandeha lavitra. Fa mandeha lavitra izy nefa eo akaikitsika foana, ohatran'ny hoe hafahafa le izy kanefa de tena zay mihitsy le izy hoe mandeha nefa eo. Mandeha nefa eo. Satria misy toko izay andinin'izay ao amin'ny Josoa, ao amin'ny Josoa toko 1 andininy 5. Josoa toko 1. Josoa toko 1 andininy 5. Ozy izy hoe tsisy olona ajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Tsisy olona ajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao, tahaka ny nombany Mosesy no nombako anao koa, tsy handao anao na hafoy anao aho. Raha nandeha zany Jesosy de tsy handao an'ny mpianatra velively zany izy raha nandeha, fa eo foana izy zany. Ohatrany hoe nandeha zany ianao de nizatra napetraka. Nametraka vatsy. Ohatrany hoe le matsiaro zany manko le tadidiko tsara tam'izay mbola nianatra teny amin'ny polytechnique zany. Rehefa alatsinainy zany ianao de miala mandeha mianatra makany Vontovorona. Rehefa mandeha ianao nenay ndray moa zany le mandeha ndray nomena vatsy. Fa eto manko zao le zavatra le sary misy le olona andeha mametraka vatsy. De rehefa mipetraka eo le vatsy de tsy mahatsiaro an'ilay fahabangana ianao rehefa nahazo an'le vatsy. Fa ohatrany hoe mbola tsapanao eo foana ny présence le ray aman-dreny. Ohatrany hoe ianao zany rehefa lasa tany nahazo an'le vatsy de ohatrany hoe mbola eo amin'ny dada sy neny foana. Ohatrany mahatsiaro zany ianao hoe mbola eo. De miverina zay teneniny mamintina zay hoe nandeha izy tena nametrapetraka. Andininy 4:40. Izaho angataka amin'ray de izy hanome anareo ny mpananatra. Hay le izy nandeha io kay napetrany mihitsy le hoe ity ny vatsy zay le mahatonga anazy miteny am'izay le hoe le nitenenao teo hoe sady mandeha no eo. Satria le mpananatra eo eo le ray aman-dreny ianao le vatsy, fa le vatsy iny zany ohatra maneho an'ilay présence an'ilay ray aman-dreny. De tiako be zay fanazavana nataonao zay le hoe mandeha fa eo. Satria zandray manko tsy mahatsapa an'izay tsika hoe ay moa zany Jesosy anie teto e. Fa iny izy lasa iny de navelany taty ambonin'ny tany ndray tsika. Fa kay ity 9:20 ty tena mampahery be mihitsy hoe za angataka amin'ray de izy hanome anareo mpananatra. De manao ahoana ty mpananatra ty? Tsy azon'izao tontolo zao raisina satria tsy hitany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Tsy hoe eo fotsiny fa mbola ao anaty. Tena tsara zany teny Jesosy. De anisan'ny tena itiavako an'ity Jaona toko 4:20 ty tena io fanomezana ny fanahy masony mihitsy. Olona mandeha de mametraka fanomezana. Satria nandray ohatra manko zao Verosoa tam'le hoe raha misy olona maty. Etrareo hoe ny olona maty ndray zany nefa mametraka valopy. Mafy zany. Zay manko zao ty sary misy eto ty. Mety possible zany ohatran'le olona ray aman-dreny maty reny zao de mametraka lova ho an'ny. Mametraka lova. Zay zany Jesosy eto.
de tena iadivana misy le lova. Ohatr'izay ve nefa naresantsika n'le fanahy masina. Zay manko le fantahina mipetraka. Satria mpianatra zao teto de tena hoe nahatsapan'le sarobidin'le fanahy masina ve izy. Satria matetika manko rehefa lasa le olona anankiray de zay vao tsapany sarobidin'le lova. Fa rehefa eo le olona de mbola tsapa. De zay le mahatonga Jesosy miteny hoe mahatsara anareo nge le fialako e. Satria raha tsy miala de tsy tonga eo aminareo ny mpananatra. Tsy afaka misitraka an'le lova anareo raha tsy miala aloha. De miverina am'le fantanisika teo am'zay hoe efa misitraka an'le lova ve zany tsika zao. Satsika mbola mirenireny ohatrany hoe tsy maninina nefa le lova efa napetraka Jesosy. Efa manana zavatra rehetra ke tsika io. Mahafinaritra. Tena mahafinaritra. Sady eo amin'io hita misy soratra mihitsy hoe mba ho eo aminareo mandrakizay. Tsy hoe mandalo fotsiny hoe ohatra mantsy zao mahatsara tena hoe mahafa be an'ity zavatra napetraka Jesosy ty tena hoe mandrakizay eo. Misy zao ohatra hoe ny olona maty zao misy ohatra hoe mametraka lova izy. Indray iny mety hoe ho simba ohatr'izany. Fa ty ho eo amintsika mandrakizay le zavatra napetrany. Tena hoe zavatra mivaingana be mihitsy no nomeny Jesosy rehefa izy nandeha. De eo am'lay andininy fahanana ohatry ny tiako marihana am'izay. Satria matetika zany rehefa ny olona io manana lova. Fantatra hoe manana lova any. Lova io zany ataoko hoe trésor be ohatra. De lasa matahotra ve ianao raha manana lova. Matahotra ny hoavy ve ianao. Raha fantatrao hoe zao ny lovanao ary zao ny fanananao anatin'io lova io. De tena tonga de mipetraka ty andininy fafito amby roapolo ty. Satria andininy enina amby roapolo izy miteny le mpananatra de ny fanahy masina izy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra ampahatsiaro anareo. De lasa andininy fito amby roapolo am'izay avy eo misy fiadanana omeko anareo. Aza malahelo na matahotra fa efa nomeko anareo ny fanahy masina. Aika izany ity fialan Jesosy ty le nametraka lova de tena mametraka atsika mihitsy hoe tokony en paix ianao. En paix ianao. Aza matahotra, aza misalasala fa tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao. Zay ny zao le ohatra hoe zao tontolo zao hoe zany manome fiadanana koa ne. Zay manko zao ty sary eto ty. Mety hoe inona satria raha izay mpianatra zany teto nampanantenany Jesosy hoe zany tsy mitovy amin'ireny. De mahatsiaro an'izay am'le teny fenontsoa teto hoe aika izany rehefa ahazonao le lova de mahatsiaro tena miadana ianao. De miverina amintsika le fanontaniana hoe miadana ve tsika ao anatin'izay fananana ny Jesosy zay lasa nanamboatra fitoerana ho atsika. Miditra famaraparana antsika amin'ity fandiniany ity satria niresaka tsika teo hoe fanaovam-beloma, fampiononana, nisy teny fampanantenana, Jesosy nanomana toerana de tsy veloma mandrakizay. Fa le nitenenareo teo hoe mbola iaona. Fa izy nandeha ty nametraka iraka. Eo am'izay iraka zay, inona ny azonareo resahana atsika avoaka hozaraina any tokantrano hoe misy iraka izay hita hoe to manko ny olona rehefa mandeha mametrapetraka, nametrapetraka zavatra izy, nametraka lova izy, fa tsy maintsy mametraka hafatra koa izy hoe. Eo am'izay iraka zay inona ny azontsika hifampizarana, inona azonareo zaraina any tokantrano. Eo amin'le iraka zany hoe tsika hanohy an'le zavatra nataony teto an-tany. Mety mieritreritra ohatra zao tsika hoe ngeza be zany hoe Jesosy nanao an'ity zavatra ity ho vitako ve le izy. Sady le izy tena hoe mbola ngeza be lavitra mihitsy ny mampanaovana atsika. De zay mihitsy tenenina hoe ianareo izy rehefa mbola lehibe noho izay ataoko no ataonareo. Tena mbola ngeza be ny zavatra ampanaoviny atsika. De eo tsika no mety mametraka fisalasalana hoe ahoana izany. Le izy tsy hoe fahagagana fotsiny hoe nanao fahagagana Jesosy teto an-tany de hoe anao fahagagana tsika de ohatr'izay koa. Fa na aneo ny voninahitry ny ray izy teto ambony tany
tsika koa zany tokony havitanao an'izany satria rehefa nandeha izy tsy hoe lasa fotsiny izy de napetrany eo amintsika hoe vitanareo zany zavatra zany fa nanome fanahy masina izy. Ny fanahy masina no manampy atsika sy mitari-dalana atsika mba hanao an'ireny zavatra rehetrarehetra ho ataontsika ireny fa tsika no mila mitohy amin'Andriamanitra ahafahantsika manao an'izay zavatra izay. Fa tsy mandeha amin'ny herin'ny tena tsika fa raha mandeha amin'ny herin'ny tena tsika mety hoe tapitra eo amin'ilay hoe tsy ho vita zany fa Jesosy anie zany dia izay zany fa miaraka amin'ny fanampian'ny fanahy masina tsika dia vitantsika io satria izay no antony mpananatra hanampy izay no namelan'ny fanahy masina eo amintsika. Ohatran'ny mampahatsiaro an'ilay asan'ny apôstôly toko voalohany fa azo hery ianareo. Ohatran'ny hoe mahatsiaro zany hoe ianao zany tsy eo amin'ny zavatra tsy ahafahanao manana pouvoir dia ohatran'ny mahita letanareo le amin'ny dessin animé le hoe misy olona manana pouvoir omena ny fanahy masina ka ianao dia lasa manana pouvoir mihoatra no le tokony. Raha ny olona zany hoe anaty fahoriana dia malahelo dia ianao omeny fanahy masina fampiononana ohatran'ny ty teto ty. Raha ny olona hoe tsy afa-panadinana dia malahelo ianao omeny fanahy masina fampiononana. Ny olona inona ihany koa be dia be ny ohatra fa ianao omeny fanahy masina mampahatsiaro atsika ny sarobidin'ny fanahy masina. Negligentsika ny izy io e. Negligentsika izy io fa mieritreritsika hoe ampy atsika no mivavaka, ampy atsika le mampianatra Jesosy. Kanefa teto Jesosy tena nanasongadina mihitsy an'le hoe mila ny fanahy masina nareo. Fa raha tsy ao aminareo ny fanahy masina dia tsy vitanareo miatra. Tsy vitanareo le hoe aza malahelo. Tsy vitanareo tsy malahelo raha tsy eo io. Ohatran'ny tehitembe anao mamitiny. Fisako an'izay teny Gaël zay hoe ndraindray tsy ataontsika anjorom-bala ny fanahy masina satria ny fanahy masina tena hery lehibe sy antoka atakaratsika ny tenin'Andriamanitra ihany koa zany izy io satria ndraindray mety tonga eo amin'le andalan-teny sarotra atakarinao amin'ny soratra masina tsika dia tsy maintsy mangataka amin'ny fanahy masina aloha isika mba atakaratsika azy ary avy eo rehefa takatsika le izy dia ampitaitsika manodidina atsika dia vita le asana fanoran'Andriamanitra atsika. Ny resahany teo mantsy tena le hoe le fanahy masina mitoetra eo aminareo sy mitoetra ao anatinareo. Zava-dehibe zay. Ity ampamaraparana antsika io alohan'ny hanomezako anareo hafatra ho any tokantrano dia ohatran'ny tena za zao eto tena mahatsapa mihitsy an'le hoe negligena izay fanahy masina zay. Satria tena eto zany tena mahatsapa mihitsy hoe satria eto Jesosy miteny hoe fiadanako. Rehefa ao le fanahy masina, fiadanana no avelako anareo. Io fanahy masina napetrako aminareo io no manome an'ilay fiadanana. Fiadanako no meko anareo. Tsy ohatran'ny fanomeny zao tontolo izao. Zao tontolo izao maty manome fiadanana temporaire. Manome atsika izy rehefa mahazo vola ianao dia ohatran'ny mahatsapa hoe milamina fa rehefa avy eo iny milefy ihany. Rehefa mety eo ihany koa le hoe mety mahomby ianao, mety misy fahafinaretana azonao amina zavatra maro samihafa mandeha mamonjy boaty sy ny sisa fa pasagera ihany le izy, mandalo ihany le izy. Fa le fanahy masina, Andriamanitra zany tsy mampanantena antsika ka hoe fiainana tsy misy olana mihitsy. Fa mampanantena antsika izy hoe na dia misy aza ny olana. Satria eto izy andeha hijaly anie izy eto e. Fa na dia misy aza zany dia misy présence eo aminareo. Sady mitoetra eo aminareo no mitoetra ao anatinareo. Izay le mahatonga anao hoe ohatran'ny tena torotoro. Miaino an'izany Jaona fa 7 zany. Amaraparantsika ary inona ny hafatra azonareo ampitaina ho any tokantrano satria miresaka amin'ireo mpanaraka ny université koa tsika meo hafatra ary izahay eto fandaharana. Ny hafatra farany dia hoe na dia zavatra sarotra ary ny lalovantsika eo amin'ny fiainantsika na be dia be zavatra mety ho lalovantsika na amin'ny lafiny inona na ara-panahina lafiny eo amin'ny fiainana andavanandro efa nampanantena Jesosy hanamboatra fitoerana ho antsika miala ny teto. Manana fanantenana antsika zany fa misy ho avy tsara be noman'ny Jesosy ho antsika any. Dia ao anatin'izay koa efa nomeny atsika ny fanahy masina hanampy atsika, hanome hery atsika amin'izay hatrehantsika ny zavatra rehetra izay ho lalovantsika eto amin'ity tany ity. Dia mila manana fanantenana zany tsika na inona zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika asa malahelo tsy matahotra mino fotsiny mamitiny
Ny afatra farany koa ngamany hoe nandeha Jesosy iny. Ie, tsy eto amintsika izy. Tokony ho ataontsika ho an-tsaina foana nefa fa eo anilantsika foana Jesosy. Ary miaraka amintsika foana Jesosy na aiza ilay antsika na aiza ilay antsika. De mino aho fa antsika tsirairay avy sy izy izay mpanaraka rehetra mba samy hipetraka amin'ilay toerana nomboanin'i Jesosy any amin'ilay toerana nalehany. Amen. Miditra amin'ny famaranana tanteraka isika amin'izao fotoana izao, mankasitraka izy miara-tany amin'izay fizarana izay. Ity famaranana dia ifampahery. Te hampahery anao fa ity fotoana izay nitenenan'i Jesosy an'ity teny ity anie, fantany nefa aorianan'io dia hamadika azy mpianatra. Ary indraindray ianao dia mety mieritreritra hoe izaho ao anatin'izao ve? No izany ny teny izay omen'i Jesosy anahy. Fa Jesosy teto dia tena nanasongadina mihitsy tamin'ireto mpianatra reto fa hoe ho eo aminareo foana na dia misy fotoana mety hamadika anareo fa izaho présent eo foana. Dia te hampahery anao any an-tokantranony amin'ity androany ity hoe mety tsy mahomby ianao, mety mandalitra zavatra sarotra ianao, fa ataovy azo antoka fa misy lova izay napetrak'Andriamanitra dia ny fanahy masina. Dia izao ny zavatra niteneniny hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tena fiainana mihitsy io Jesosy io. Satria manko tsika nge manao mihitsy hoe nisaraka taminy dia fiainako mihitsy anie izy iny fa mba ho fiainanao mihitsy anie Jesosy. Tena zava-dehibe zany. Ry tanora malala, ry tanora namana, tianao antso aminao amin'ity androany ity hoe matahotra ve ny fonao? Efa nitady an Jesosy tokoa ve ianao? Tsapanao ve le fanatrehany eo akaikinao? Tsapanao ve le lova izay napetrany ny fanatrehan'ny fanahy masina? Ary tsapanao ve le fiadanana? Fa izany ny fanampanantenany ho anahy, izany nampanantenany ho anao. Fa mino fa ity fandaharana ity dia nanokatra indray ny masonao, nanokatra indray ny sainao mba hatakatra sy handray izany fanahy masina izany. Dia mino fa Jesosy ilay lalana, Jesosy ilay fahamarinana, Jesosy ilay fiainana no ao anatinao ka tsy hatahotra, tsy alahelo ny fonao. Andeha isika hivavaka ny amin'izany hafatra izany ary manome fotoananao indray amin'ny herinana toy izao aza miala ny fanarahana ny fandaharana universe. Iaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra rainay eo, misaotra satria no velombelombo miteninao indray zahay teto tamin'ny alalan'izao fandaharana universe izao. Misaotra ny amin'ny nanoratanao ny Jaona 4:12 fa na dia hijaly azy ianao dia nampionona. Eny, mbola amin'izao vanim-potoana misy anay izao dia mbola manan-kery izany Jaona 4:12 izany. Misaotra Jesosy satria nanomana toerana ho anay. Misaotra satria ny fiadananao dia omenao anay. Ny fanahinao masina dia ataovy ao anatinay ka ataovy tsapany mandrakarivo izany fanatrehanao izany. Ifonanay Tompo ny fivadianay, ifonanay ny tsy fahatsapanay izany tamin'ny lasa, fa amin'izao ankehitriny izao kosa Tompo ny fanoratenanay dia mino izahay fa ho raisinao. Izany ny vavaka tonoko sangataka ny anaran'i Jesosy. Amen.